Fatetsy amin'ny kianjan'ny Malacam kosa indray dia tratra ny tanjona ho an'ny fikambanana tanora miandrandra ny hoavana ny temasy nankalaza ny faha taonany teo amin'izany ka dia halalao goavana izay iniona ny tamomanosy be sy ny TFM nakasina no nentin'izy ireo nanamariana izany ny voaka nandresy tamin'ny 6 Noenina ry zareo tamma anosy be. Tratra ny tanjona ho an'ny fikambanana tanora miandrandra any hoaviny nandritra ny lalao famaranana fankalazana ny faha taonany fikambanana. Tonga marobe ireo mpity lavalava namaly ny antson'ny tanora miandrandra ny hoaviny tetsy Malacam tamin'ity tontolo andro ity. Ngalo hoe taranja rugby aloha voaindrindra dia matsapa isika fa tontolo rugby aloha ny pakafi indrindra eto Madagasikara misy amin'ny pakafi ankoatra ny foot zany ny rugby misy amin'ny pakafi faharoa manaraka an'izay matsapa koa izay hoe misy ny fahasahiranana amin'ny tontolo rugby na dia matsapa koa izay fa misy koa molakolana na nankalaza sahirana fa mitatana dia tontolo rugby misafidianay mampina zany tamin'ity ranokorapy na izany na zany fa tsy ihany nataonay fa misy hetsika nataonay foot misy hetsika nataonay samy kickboxing misy izay hetsika nataonay izay. Azo lazaina hoe anatin'ny fankalazana amin'ny faha taona tafita ve ilay afatra napetraky ny temasy tao anatin'ilay fotoana nitsanganana? Azo lazaina hoe tafita ny afatra satria zao fika tsy moramora no mikarakara zavatra izao ary raha mahitana re dia somary zavatra miendrika kolotray ary raha mahitana aloha namaly ny antso ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ity antso nataonay satria efa misy moa zany ezaka nataonay tamin'ny lalao izay azo raika dingana alohan'ny atonavana izay lalao finalina zao ary mahavita an'izay rotaona izay koa dia miezaka ny temasy navelatra ny temasy manerana Madagasikara ny district 100 district amin'ny 119 efa misy temasy avokoa manerana Madagasikara manao ny ezaka rehetrarehetra indrindra moa zany eto dia tsy pianay manokana fa zao amboara voatolotra ho an'ny mpanesy na ny resy zao dia maro-pakasana avy amin'ny andro avola avokoa ary manerana fisorana anazy moa zany zay amitiany ity. Lalao isan'ny nandrasan'ny mpakafy lavalava ny fiaonana teo amin'ny tamma anosy be manao akanjo mainty sy ny TFM nakasina manao fotsy resin'ny tamma tamin'ny 6 Noenina teto ny TFM. Ny adiny lalao ny famalina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny fanafiana. Profon'izany ny tsy ny baolina nentin-tanana tamin'ity androany ity fa dia samy tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu avokoa ny tokony ny rotota.
nanome toky ny fikambanana temasy fa dia anoana trany ny taranjam-panatanjahantena maro isan-karazany na eo amin'ny sehatra inyo na eo amin'ny sehatra inny.